Zeny amin'iny vaovao avy eo anivo ny ministirany fitantanam-bola sy ny teti-bola iny fa nizotra araka ny niverana azy ny andro voalohany tamin'ny famoahana ireo vola vaovao araka ny nambarany governorany Banky Fobe ny Madagasikara. Nisy ny fandaminana napetraka mba izorany izany atsakany sy andavany araka izao fanadidina manaraka izay hoarahantsika izao. Ny fafito amby volana Jolay tokoa ny fotoana ny fanomezana ny amin'ny amoahantsika sorabola vaovao dia ny roal, ny rayal, 10,000 ary 2,000 ariary. Azo lazaina fa mizotra ara-tala atsakany sy andavany araky ny niverana azy ny famoahana ireo vola vaovao ireo. Efa maro tokoa ny banky tsotra sy ny avy amin'ny tahirim-bola pirenena, panjakana, tahirim-bola panjakana, trésor no nanantona ny Banky Fobe nanao ny famatsim-bola ny mahazatra ho fanomezana fahafapo an'ireo mpanjifany avy. Tsy niteza Antananarivo ihany kosa nefa zany fa manerana ireo masoivo 420 manerana ny nosy eran'ny Madagasikara nanomboka tamin'ny 8 maraina androany. Hitantsika eny anivon'ny banky samihafa rehetra eny fa mandeha mitohy tsara toy ny andavanandro ny karazana asa rehetra ny opération na eo amin'ny guichet zany na eny amin'ny distributeur de billets automatique. Ka ny azo lazaina zany dia hatreto aloha dia tsy nahenona olana ary mifandray mivantana amin'ny toerana samihafa eran'ny Madagasikara izahay. Maro ireo fepetrany raisina mba ho fahombiazana izao famoaham-bola izao. Tao ny amin'ny lafiny fandaminana, tao amin'ny fiaramiasa ary tao koa ny seraseraky ny efa fantatra ireo rehetra zany. Ny tiako singianina manokana angambany dia ny fandaminana mba iverenana amin'ny fampiasana araky ny tokony ho izy ny sorabola tandrify amin'ny entana vidiana. Koa nakafepetra izay atao amin'ny Banky Fobe mba tsy avoaka eny amin'ny guichet automatique na gaby aloha zany ny vola 2 ariary. Entanina ihany koa nefa ireo banky sy ny sambandrarahany tahirim-bola panjakana mba handamina ny fitsinjarana eny amin'ny guichet manuel. Inona ny tiana lazaina mba ny sorabola mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa petage no homena fa tsy ny sorabola lehibe ihany. Ambafisina fa ampy tsara ny tahiry amin'ny sorabola rehetra. Isika mpanjifa koa dia entanina koa dia mba angataka izay sorabola ilaitsika amin'ny andavanandro. Dia mbola manentana hatrany manentana foana isika amin'ny tokony higajiana ireo vola ireo satria fantatrareo tsara fa fananam-pirenena izy ireo.